eo an'ilanao manotra ho anao ny tantara eto amin'ny Record FM. Record FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Ankady Mbazimba. Nosoratany Diam-Penomanana Nazaia. Nofy Lila Arliva Arvony ary Ilaira Kotoarso no anome aina ny tantara. Nandray feo sy Nana Totosa miaro Fi. Andro fahatelo. Izako niditra fitao rery eo nenareo fa senindray tsy mba hiditra zany. Sady fona tsy mitovy nena io ka tsy hitako loatra izay hidirako lalany amin'izany. Nanatitra ny fatin-jandroko naleako ity dia samy miala ary alolona mba hidikotina kely any amin'ny manodidina any fa aiza ve dia hitsadirika eto tamin'am-piangonana eto fotsiny sady ohatra mijerijery be koa tsy vandretsy izany aho. Mety avany lova angamba reo. Izany raha tsy ohatran'ireny anolan'ireny ny poziny mijery ary tsy menatra ny anao an'izany mihitsy aloha raha ny poziny. Jery reo raha tsy mena maso be. Inona andirisena fatany sady manatina amin'ny tena izy izany. Inona ny atao? Ohatra ny lasa matahotra koa izany. Aleo rangalo tsy jerena mihitsy dia aleo apitipitiny ty roby anaovako ty aloha so tia mihitsy ny miatra azy io. Ary tombola tsy tongeto amikany izy teo. Sany tsy nakaty akory. Aleo amin'izay aloha moa dia mambombotra kanto sady mitodika mijerika. Tsy nakaty any kokory kaiko. Mitsimoka ny borika sigara teo dia niverina. Zafa natahotra be mihitsy. Ary aleo amin'izay miala eto mitsiraka. Tena mba mampatahotra koa aloha ty izany. Marina ty raha tsy mbola misy an'ireny kialanosy fazimbo ireny. Jereo reto misy adiady be dehibe dia sady misy kiritrala matevina koa anatin'ilay izy. Rery andrefana moa za dia tena raha matevina mihitsy. Tena tanàna ambanivohitra marina. Ary fa tsy tia ve le fasana nresahana tao anaty tômôbila teo e? Ie, tena izy io. Tia izany ny andevenana ny laiko. Ary tena be fasana ka eto amin'ny manodidina eto fa tsy hitako teo Mama! Fa iny izany vohitsako izany? Tao biby lava be. Tena izy mihitsy io. Morongorona dia atsangana ny lohany. Ohatrany mijery anazy izany izy. Azo fitrohany ty izany fa mitady tsampy izy izany. Zay tena satra loha izany. Tsy raha ve izany matitra izany. Zato avety be mihitsy. Fa mbola iny izany misy nikitika ny tongo loso ty marina. Matiarerazako dia tena fasana mihitsy ty vohitako ty. Fa inona daholo azy zao e. Tena misy lakora mihitsy io. Ary voaingana mbola malenileny le tany fa tia lavany. Tia ve tsy isy roa metatra sasany. Izany hoe olon-dehibe izany natao hanivotra ty ato dia nandray ireny zavatra eto no izao tsy fahitako sy fateriko izao hoe
Asa misy tsomo hoe zany raha tsotrany ohatra nindeny anaty film horreur be reny fa ahoana koa ary zany to efa eto akaikin'le fahasanandevenana an'ilay koa sa za le natao ohatra ve de tsy tsara kokoa de teny aketo ka avy nanitsaka n'le bibilava de nitsoka fotsiny zany hoe tonga teto zany le fasana vohitsako teo izy sa fe za le niala teo de nikisaketo sady tsy akaikitsy le fasana teo ka ary fa maninarany tsisy olona mihitsy eto amin'ity fasana ty nefa ny tokony mosikafana zao io raha n'izy misy matsara azy any aloha zao hoe misy anafinafenana ty fandehany ty ary aleo aloha amerikely marina ranga atao ody tahotra ka so zany mahatonga anazy tsy de milamina io aleo aloha atao kaketo so koa tsisy mahita fa so de be mimi be eo de asina tsaky tiako fa kontikely amin'izay miletika tsara ary leo na matisakosika ty tonga de aveniketo mody fasana eto eto komba lobolobo tsara fa inandray iny iveriko faly bibilava teo kay fagakazo kay miala tana mafatsisy abonareo tsiny eto tsara finisy ty ary aleo misy miala eto so hita lozy eto ka lazay n'olona fa manita fady eto moty fa tena izy reo tenareo mihitsy le tovolahy jerijery be atao tokotany-piangonana teo ary nangany taony ity moroka n'ity sady ohatrany hoe tsisy atao nefa fa to manara-maso zany ohatra misy tsy mazafy reto ka ary aleo hiditra ny mpiangonana any amin'izay ranga fahoanako ary ty orana mitrotro be ty marina raha ho tafavoaka atao mpiangonana ato raha izao no mitoy sady ty soram-baratra be mihitsy ary mety efa sokatra ary ve izay ny fasana sa nanahoana ty kosy levaka mety avy tany angamba aleo anontaniana avy zay lahy zany hoay ary lena be ka avy nijery ny fasana tany zay namoa azy moa zany tena mariny fa aloza ngera zoky fahoana tsy mety mivoa mifasanao fa tsy hay hoe maninona tsara tsy mety voa ahoany ka zany lazaiko aminareo zany efa ny valalala-mpiandry fasana rehetra nezaka namoa azy fa niorana raha teo koa moa tsy mety nitsaratra ka vao maika le rano-tany nitsotsorika makao amin'le varavara-pasana so de mba tsy mety hiditra ao kosa ary laingo fa raha ty le adaly aiza koa no misy amin'izany tena tsy minao zany fa misy inona reto maninona mbola tsy atomboka ny fanotriana ny olona jereo fa misomebiseby te hody daholo fa tsy mety aminy izao fangamotsika nisy safidy an'izao tsy na daholo ane zao jereo ny tianao livy ireo fa miraikitra mihitsy le lobaka kely tsisy anatiny zao rehefa niteneniko anao raha tany aminay koa zao io lova netina tsisy mihitsy zao na raha mantso be de hitako aizany mety hipetraka ao laingo sa
Zay ny ianao zay mba fihero ihany hoa io vava mipetsipetsiny io. Ahirinareo edy daholo e. Tena grave ty reto a. Fa misy inona ray aman-dreny? Inona loatra no anton'izao zavatra izao e? Raha araka ny fandaniam-ponina aloha dia misy zavatra tsy milamina e. Tsy tokony ianao an'izao ny toetrandro ety amin'izao fotoana izao fa mety hoe misy nanotafady nga. Maninona tsara nanotafady hoe fa nanotafady ahoana? Eno hoa Andray Aman'olona, fa mety hoe fanontana fady ahoana? Ka moa mbola tsy fantatra lalao azy zany e. Ninona? Eny e, tsy dia mamaika izany sady tantara mbola lava koa ny amin'izany fa ny tsara ataontsika izao dia ny mezaka mamoa amin'ny fasana aloha. Reto mpandevina ihany koa toa efa seritseriny be ihany. Mety lalana mbola lavitra nga. Izy ianareo fa olana tsy mety vaintso. Ka inona moa zany ny fanapaha-kevitra raisin'Andray Aman'olona? Tsy maintsy manao azy sokafana io fasana io tsika e. Sady fotoana mety koa angamo izao satria efa manifinifiny ny orana fa tsy le nijotso be teo intsony. Ka zao raha mety dia aleo aloha sina fianakaviana kaiky miandreto ny vatamangatsika ihany rapotoko vavy. Dia tsika kosa makeny ny fasana. Tsy ahy ihany koa mantsy eo eo ka soana anantsika atsinika. Fa misy inona loatra ary? Taonfony tsy ambaratery daholo izay teny avoaka n'ity Andray Aman'olona ity. Ny Haza Group dia manolotra ho antsika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 30 avril mitohy ny 1er sy 2 mai ho avy izao ao amin'ny SK Antanimena. Ho antsika mpikirakira fiara rehetra na mpanao garage, indrindra moa fa ireo tompona fiara eny na chauffeur aza dia tena ilaina ny mahay diagnostika mba tsy ho lany vola na very fotoana itony amin'ny fanamboarana. Raha ohary ny formation de base en diagnostic automobile sy moto ny alakamisy 30 avril sy zoma 1er mai ny théorie ary ny sabotsy 2 mai kosa ny pratique. Sara mpiomfanana 180 000 ariary. Ny toerana ao amin'ny kafetaria ny SK Antanimena. Omena boky, vidéo guide, logiciel de base maimafona ny fiovana rehetra. Téléphone 038 65 740 00 038 65 740 00 na ny 033 65 740 00 033 65 740 00. Mivarotra appareil diag ihany koa zay ha. Ho an'ireo any amin'ny faritra kosa ny Antsirabe 7 8 9 mai. Ho an'ny Toliara 14 15 16 mai. Ho an'ny Fianarantsoa kosa 21 22 23 mai ho avy izao. Efa fantatrao ve ny vao lemon? Savony sy vovon-tsavony amin'ny fofona voasary manitra be. Lemon le sasalampy tsy misy dikany fa vovon-tsavony vao lemon. Fiara, lovia, trano mangilatra ery miaraka amin'ny savony bara vao lemon. Ny vatana malandy lery fa vao lemon avone. Manitra, mandrotra be ary tena manadio. Tsy fao malaky ary fa efa eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao ny savony bara vao lemon le. Ary vaovao be ny vovon-tsavony vao lemon amin'ny vidiny 300 ariary. Ok zay aloha sao dia lany tatako ka mila mitsitsy be fa lany tata hony atao sérieux tsy maraka mihitsy io modèle le akama nandrasanao tsy niova ny vidiny fa ny tata kosa tonga dia doublé ny tontolo andro ny akama plus dia lasa 1 giga nefa 10 ariary foana ny akama fulla kosa lasa 2 giga nefa 2 ariary tsy miova manakely rehefa tam'roapolo doublé ny tata sady zay fotsiny promo be miaraka amin'ny tolotra déconnect mahazo bonus de tatra amin'ny 50% raha vidina ny Orange Money kosa misy vidéo ao amin'ny Super App Maxis na ao amin'ny 123.orange.mg. Wow, tonga dia mety be tolotra mety tsara réseau ao tsara ao tsara. Orange eo anilanao. Bonjour. Efitra tsotra fanomkarana ny sakafo eny dia tafinao. Bonjour vahaolana. Manome tsiro tsy misy fety. Mampivoaka ny ingam-panahiko amiko. Mahasambatra ampianakavy na ao an-tokantrano na anaty restaurant. Spaghetti bonjour ihany atsika. Andrano fa bonjour le spaghetti tsy andiso fanantenana anao. Bonjour daholo Odio, fantatrao ve ny vaovao? Ye, baolina vaovao anitra miisa efatra lasa fifaliana ny fanasana lamba sady amin'ny endriny vaovao be. Floral, exotique, lavande sy original. Vaoline manitra be sady malotra ery. Vaoline, ary loko lambanao no tsy manivatanana. Vaoline mitsitsy be no sady formule vaovao amin'ny vidiny 300 ariary fotsiny. Hitanaiza anaiza eto Madagasikara. Vaoline, vita malagasy. Ao daholo Ahoe? Iaraka anosiko tsika zao
isa, roa, telo. Ao. Tena tsy mihetsika mihitsy izany zalahy. Mbola misy zavatra manao ana zany. Mba jereo aloha hoe. Aleo hoe jerena tokoa. Tena tsisika. Eo aloha lefa ihany aloha e. Ampio hoe zaka kely avy amin'ny tsiraray. Daholo a. Ye. Isa, roa, telo. Ao are. Zay kosa fa ambanisy keliko. Alefa foana zalahy. Ao. Ao are. Alefa. Alefa vakely sisy. Alefa. Zay. Tena enjany zany. Tsy misy manoana akory nefa dia mafy be. Vola ety ivelany zany mifamiditra ao anatiny indray tsika. Asa hoe anao ahoana koa zao ty. Lova. Vetivety aloha nareo e. Ahoana e. Tonga dia mba tsy ora zalahy fa iresaka kely ety ivelany etsy aloha zay roalahy. Fa misy nalay tsy riliva. Tena ohatran'ny efa mahadiva ho maizina ihany ty ny andro a. Ny fianakaviana sasatsasany ny ohatran'ny efa mangatadalana tsikelikely daholo andeha hodony. Dia inona ny hevitra tao? Tena efa mivitsy tokoa rehetra izy. Sa atsona aloha Andriaman'olona dia ho hita eo izay atao. Itsy ambody azo hitsy izy mantsy. Ka inona moa ny idirany amin'izany tsony? Ny tokony atao dia manao kabary fisaorana eto amin'ny fasana satria eto ny fanaovam-beloma farany azy ary fisaorana ny tonga nandevina. Rehefa tena maizina be ka ity velany ity zany a. Tsy mangatsika velondry e. Eny e. Somary mamirifiry ihany ny hariva tiako. Fa ohatry mampatahotra be ho aty aminareo e. Indriny mbola tsy zatra fa tsisy mampatahotra zany etika. Ka jereo any reto ady vory maro be reto e. Reny ve tsy feren'ny jiolahy? Aleo aloha tsy hoentinao miala lavitra amin'ny fasana fa tsy sao dia very ety ka. Jereo ange reto mitongotongona maro be eto avela amin'ny fasana reto e. Reo ve tsy fasana daholo? Mbola ankizy marina ianao. Andraso fahazavaiko amindrihary. Hitandriry ny ady vorotazandriry ny. Reny ny asa tanany tolo razambe atsika taloha. Miaraka amin'ireny tamboho gasy be reny. Tsy fereny jolahy akory reny fa nataon'ireo olona taloha fefiny tanànany. Indrindrandrindra moa toeranandrina tahaka ity akadimbasimby ity. Rehefa tanàna ny toeranandrina dia misy an'izao ady voro zao daholy. Azondry amin'izay e. Ary le ohatry ny tongona kely be tabe ka. Rendray araka ny voalazandry teo hoe fasana. Maninona? Tena mba telo mody aka. Ina ary dia matahotra be ity. Ry dadanareo zany mbola tsy mivoaka tao e. Mety mbola misy zavatra karakareny angambo. Reto fadandeha reto ny fahitako nanaraka atsika nivoaka avy tao reo. Dia aleo zavaiko indray ny mahatonga indray ny fasana ivelany ireny mba hatonga andritra tao ohatrany e. Io hoe mba tsy lofo kely aloha hijereko azy tsara. Reo e. Sady tsy dia be da be manao ahoana akory angery reo e. Mety efatra na enina eo fotsiny. Ko manoatra no reny simetiera reny aza le iziko. Tena matahotra ange e. Mariny. Enondrindray ary e. Ny anton'ireny mety misy aloha reny ny ankizy dia mety misy olon-dehibe koa milevina amin'ireny. Misy ny sasany fomba mihitsy ny hoe tsy mahazo ampidirina pasan-drazana mihitsy ny olona ohatran'izao na ohatran'izao rehefa maty. Dia izay ny mety ho antony. Na antony ny hafa koa hoe vao nandevenana amin'ny fasana kanefa misy fianakaviana lasa indray dia tsy maintsy atao anirotra satria mbola tsy azo sokafana amin'ny fasana. Somary ny sesisesy ny fianakaviana namoy ny aina tamin'ny roa taona fahanesiny e. Dia tsy maintsy natao ivelany ohatran'izao. Ay anirotra zany ny filazazy. Ay, ary iny zany mitona be zany. Tena ohatry matahotra Andriaman'olona. Somba angatra ary zany. Mety saiko io sangama ka. Na hoe mety manidy fasana ry zalahy. Nefa inona mampigongonona zalahy reo ivelany eo. Sady ohatra mikorompaka be zany daholy. Ohatra vonikefitra ato izy miaraka.
mino mantsy fa anareo vavy no mbola tsy niditra tato. Dia eto ny toerana mitrahana andelinao ny riko rehetra ry dadabe sy bebe dia tsy amin'ny efitrelana ny ambony no misy anandrasabe atsika. Eto ny toerana farany afaka eonantsika milaika dia lasa sara manak'izay eo ny nofony fa tsika velona kosa alony fiainantsika. Izaho hoe sisany fotoana farany ahitako anao neny satria neny satria natao fanabeazana ankehitriny nasainao dia miova efa zavatra fanahinao izay velomaneny mandrepetana izany mahalalako izany. Okare izay zanako andao amin'izay tsika ivoakato efa ampizay ranomasina rotsako izay. Aleo izy veto koriliva io karakaro izay dity farany ataonareo io fa miandry ivelana izay miaraka. Andao kely mangina amin'izay. Tena ohatra mampafatra izany. Marina raha mahazoana antsy aleo loranga ampitera kely amin'ilay ambiny ato tena tsy fo fa isako ary naka an'ilay izy tato hoe neny fifanalaiko tompony fasana tao sady nilatsaka tamin'ilay zanijehady tena tsato izy marina naletsaka ary efa tsara mipetraka tsara ny ravavinao sy eno ataoko angamba fa tsy manana hiatrony ianao ny amin'ny momba azy. Tena tsy mivalaka tokoa izany ohatra hoe misy mikitika ny laoso tena maizina ka maizy bentsy. Mary avy enao e taonao zanao mitoditodika fotsiny. Ie maheno aka fa ato izany ohatra hoe maizina be izany tsy lovitsara ny toerana nametrahanareo azy tena. Tosa mazava be io koa ve dia tsy tanao kosa e. Ohatra misy zavatra tsy azo izany atao basana azo izany zave jiro ary mano fa zavatra mahatsikaritra zavatra tsy fahita izany dia zavery le mahita za hoe tena tsy milohako mitsy ampitosoaka misy tsy milamina ato ohatra ny mahita nlaiko mitsana izany zave fanahy io hitako miala aminy dova mahitana ve hitako hoe sa livy angako. Ny Haza Group dia manotra ho antsika formation de base en diagnostic automobile sy moto ny 30 avril mitohy ny 1er sy 2 mai ho avy izao ao amin'ny SK Antanimena. Telefône 038 65 740 00 038 65 740 00 na ny 033 65 740 00 033 65 740 00. Mivarotra parediady ihany koa zay ho an'ireo any amin'ny faritra kosa ny Antsirabe 7 8 9 mai, ho an'ny Toliara 14 15 16 mai, ho an'ny Fianarantsoa kosa 21 22 23 mai ho avy izao. Be ny vovo-tsavony Volemon amin'ny vidiny 300 ariary. Hitanaiza eto Madagasikara. Vaoline vita malagasy. Madame, bonjour, le spaghetti tsy andiso fanatenananao. Orange, eo anilanao. Nanolotra ho anao teo ny tantara eto amin'ny Corée. Ankady mbazimba. Nosoratany diapeny manana na sayary. Nofy lila ariva ary vony ary ilaira kotoarso no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nana totosa miaro fi